manatateraka izao satria fa niteka ihany anareo de atao farany zay mahabe niteka andao asa tompoko hivavaka saotra n'Andriamanitra isika tompo Andriamanitra ranetsy Andriamanitra lehibe sady mahery Andriamanitra magaga lay tsy miova matsy anao ary mandrakizay mivavaka aminao zahay mba hotahinao tokoa ty fotoana androany ity ka na izy aminay manotrona zao fotoam-pivavahana izao dia ho asehanao ny famindramponao ka isy asa lehibe sy magaga avany aminao Andriamanitra hitranga ho fiainanay ny marary rehetra ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ary ny tsiraray avy ahita ny herinao mita manasoa misaotra ry Andriamanitra ary ny ran'i Jesosy ane ho fiarovana ho any rehetra mandrify ty fotoam-pivavahana tanteranay ity misaotra tompo halleloia amen epitsakana antsika no anoy ny famponan tompo amin'ny alalan'ny fidirana an'Andriamanitra ka iranakitelo no etsika manatateraka zany fanompoana an'Andriamanitra izany ka aoka anompony tompo amin'ny fona manontolonao resaka mpitafatanana ny mpitarika fidirana Alléluia. Alléluia. Arabainary ilay nasoavina ny tompo ombanao. Zany teny fiarabany anjely zany no etiko arabananao androany ianao zay tonga eto amin'izao toerana izao ianao zay any tokantranonao any tononoko manokana ho anao ihany koa ny fiadanan'ny tompo amin'ity andro androany ity. Eto Jesosy miaraka amintsika eto izy masina zao fotoam-pivavahana zao satria Andriamanitra masina no manatrika antsika eto ndao izy omentsika voninahitra satria mendrika azy ny dera mendrika azy ny laza dia andao omentsika an'izany toerana izany izy androany masina ianao dia hafa ho an'i Jesosy ianao androany Masignana, Masignana, Maeriana, Maeriana, Medignana, Medichiana, Medichiuderana, Medichiuderana, Naragana, Canaragana, Andeana, Adeana, Idiana, Itiana, Mandrakizan, Mazakizai, Irasu, Aagata, Lepataki, Zairesiza, Ikanue, Itwecha, Amichu, Ilasana, Nateranu, Irasu, Aagata, Lepataki, Zairesiza, Itiano, Siyetsauka, Iyakuka, Nateranu,
Andriamanitra masina, Andriamanitra mendrika ny hoderaina, mendrika azy ny fiderana tsara indrindra satria be dia be ny zavatra nataony ho nataony anao. Mety tsapanao angamba izany fa tsarofana io rivotra iainanao io fotsiny ary dia efa zavatra lehibe izany, tsy vidim-bola fa tena hoe nomeny fotsiny anao. Ka na dia noho izany fotsiny ary dia ndaontsika hiaraka hanandratra fiderana ho azy, ndao lazaintsika hoe mendrika ny dera sy ny haja ianao Jesosy tsisy mendrika an'izany ankoatran'i Jesosy, na za na ianao tsisy mendrika an'izany isika, fa tena hoe Jesosy rery ihany. Dia ndao atolotritsika azy ny haja ambony indrindra, ahondreo ny lohanao dia asandrato ny tananao, akopio ny masonao mihitsy mba hahafahanao mifantoka tanteraka amin'izany, mba hahafahanao mifantoka amin'izany hoe fiderana an' Jesosy izany. Ny fonao ihany koa dia ataovy mitoetra tsara ho amin'i Jesosy amin'izao fotoana izao, mba tena ho ankasitrahan'i Jesosy ny fideranao, ka tsy ho kipantsina maneno ianao androany raha hira, fa tena hoe ho ankasitrahana faly an'i Jesosy ny hira izay atolotra ho azy, mendrika ny dera. Izany mihitsy Jesosy mendrika ny dera sy ny haja ianao. Asandrato mafy ny feo anao dia asandrato ihany koa ny tananao. Mahagaga ny asana
zava-maneno Jesosy amin'izao fotoan'izao ny ao anatin'ny fonao ihany koa dia aoka hidera azy mety te hiteny aminy ianao androany dia teneno izy te hiresaka aminy ianao dia resaho Jesosy androany omeo azy ny dera omeo azy ny laza dokafo Jesosy tena mendrika an'izany izy satria tena nanao zavatra tsara be teo amin'ny fiainanao izy nanao zavatra tsara be teo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra izy ny hainy mihitsy ary nefa natolono atsika dia andaontsika androany araka hidera azy hoe tsara ianao Jesosy tena tsara ianao Jesosy lehibe ianao sady magaga ny asa efa nataonao teo amin'ny fiainanay tena hoe tsy misy tahaka anao satria Andriamanitra tsara ianao averiko foana izany fa satria tena natsapa fahatsarana teo amin'ny fiainako azy Jesosy amin'ny zavatra nataonao ato dia resy lahatra ny amin'izany izahay resy lahatra izahay fa lehibe ianao Alleluia lehibe ianao magaga ny asanao tsy misy azo tena tsisy toanao Jesosy nandeha hoaiza izay nandeha hoaiza dia tsy hahita takanao na hitodika vy izay na hitodika vanana Jesosy dia tsy misy takanao tsy misy azo Jesosy.
hitanareo zao le tiaka nataonareo zay a raha ho an'ny olona atao mety fa raha ho an'Andriamanitra ilay izy a faible be ataovy tena miredoredona teko aranorakoraka mafy be halleloia maka toerana tompoko andaontsika anokana fotoana anaovana vavaka indray zany izao voalohany a dia vavaka mba hatoka atsika amin'ny mampino kristiana atsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika tsy anao tahaka ny fanaon'ny olona zao tontolo zao na anao tahaka ny fanaon'ny olona mbola jentilisa fiainana zany kristiana zany mantsy zany fiangonana kristiana zany dia tena manana ny fiainana malokana mihitsy izy zay le ampianaran'ny baiboly amin'ny bokin'ny Romanina toko faheninao hoe ianao zay natao batisana sitrika iny tao anaty rano dia tamin'iny no nandevenanao ny ota rehetra ny fiainany ratsinao rehetra ny ainanao hatramin'izay ary rehefa voaka vao anaty rano anao dia hoy ihany koa ny baiboly hoe ho atsangana ho amin'ny fiainana vaovao amen amen ary any bokin'ny Efesiana toko fa 4 andininy 520 dia manamafy hoe aoko ho tafinareo ny toetra vaovao zay nomena anareo toetra avy any an-danitra izy io mila tafitsika ka natao amin'ny tranon'Andriamanitra na any ivelany any toeram-piasany amin'ny toeram-pianarana any an-dalana dia tokony nitany olona amintsika tsy le itsika taloha iny le mpimamilava iny le olona mpifokarongony iny le olona mana fitondran-tena ratsy toy zao tsy tokony zany tsy noetana fa lay fitafiana vaovao hoe tena tonga vaovao tao amin'i Jesosy iny olona iny hivavakantsika mba tena ho araka izany satria ny olona takizany ihany no ekena hitsena Jesosy eny amin'ny ranolanitra ary ho any amin'ny tombo mandrakarivo amen na deo hivavaka avy hatrany eo mpipetrahana ihantsika no anoteny arak'izay nambarako izay sokafo ny vavanao ary tena mivavady koa ianao satria mila olona manapa-kevitra ho amin'izay toepanatsary zay io Andriamanitra tsy toy io mila olona tena hitoetra tsara ho any Andriamanitra ny Andriamanitra tsy toy ary raha mety ary ao anaty fotoana anaovantsika vavaka atsakany mihitsy ny tananao fanamafisanao fa ianao dia nolotra ny tenanao amin'ny fiainana vaovao tsy milanja ota intsony tsy milanja ilay fiainana ratsy ny ainana fahiny intsony fa tena hoe olom-baovao ao amin'ny Kristy Jesosy fanoran-tena lehibe mihitsy no aoka ho asehontsika rehetra tonga manarika teo fotoam-pivavahana ity Halleluja. Halleluja. Masina ho anao zahay. Voatokana ho anao zahay. Tsy andeha araka ny fanaon'ny olona zao tontolo zao intsony izahay. Nandeha araka ny fomba ny jentilisa. Masina ho anao zahay. Voatokana ho anao zahay. Satria efa nividinao lafo be tamin'ny rano Jesosy Kristy nalatsaka teo ambony hazo fijaliana halleluja 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 ho fanoizantsika ny fotoana dia mbola hiarantsika manao le hira hoe anao atompo ô amin'ny fontsika rehetra mihitsy nanaovantsika zany hira zany ho an'Andriamanitra tokoa isika anio rampitso
ary mandritry ny fivanianantsika eto ambony tany. Anao atompo akipimy masinao raha inao tsara ny tonkira. Fitiavan-dalina tsy takatry ny saiko. Misy fitiavan-dalina tsy takatry ny saiko, madrapitako lay hony maizina. Misy fifaliana tsy ananako mandrafakiditra amin'ny fiadanan'leo amina. Tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao. Manakaiky izany na ny voanao, mivotraka isarako. Misaotra Andriamanitra fa mombanay sy miaraka aminay eto anao androany, ary ny fiangonanao dia ho voatahirinao ho anao mandritry ny androm-pahavelomanay, mandritry ny androm-pivaniananay ety ambony tany. Efa voasoratra fa tsy misy marobaka anay hiala eo an-tananao zany.
ka dia misaotra sy mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndeo tsika iroso amin'ny fitondranany fanatitra dia eto ny ampafolokarenantsika ety anoloana dia tataza manokana ny toerana ny fanatitra fanaontsika mazatra. Raha misy aminareo androany no hitondra n'ilay raky dehibe dia efa ao anatin'ilay fanatitra fanaontsika ire zany. Manoso isika mbola anompotompo amin'ny alalan'ny hira hatrany atrantsika tompoko. Isaorantsika ny tompo izay fotoana nafantsika nitondra ny fanatitra teo izay. Enoko fa tsy diso ny teny voalazan'ny Baiboly fa araka ny fatra nataonao tokoa no amarana anao. Maloana ny ampahafolokarena izay ataontsika dia voasoratra fa anokatra varavaran'ny lanitra Andriamanitra ka hitahy antsika tokoa izy. Io moa koa mantsika amin'izao fotoana izao andreny ny tenin'Andriamanitra
tenin'Andriamanitra izay arahana vavaka fanafahana vavaka fanasitranana matoky isika fa zay manketaeta dia ahitan'izany fanafahana izany ahitan'izany fanasitranana ataon'Andriamanitra izany eto Jesosy miaraka amintsika eto izy ary omena voninahitra izy ny amin'ny asa lehibe izay ho ataony amintsika androany amen na hira anankiray no iarahantsika manao etsika miondrika miakoka ionatrany tompo dia orina izay dia iroso ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Jean-Claude hitondra tenin'Andriamanitra ombana fanasitranana sy fanafahana araka ny teniko taminareo teo alefa ary tompoko Tumbuoka siwinjai ni funai harutai aminai ni fanai masina tunitami Pentecosta tumbuomi dinuvai ni Iny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra lehibe sika noho ny fanondrapony sy ny fitiavany ary ny fitahiny manokana tamintsika tsiraray avy ka mbola nomen'Andriamanitra tombonandro afaka hiaraka nompo azy eto amin'izay ty isika. Faharoa miaraba ny fiangonana ray manontolo ho antsika izay atao anatin'ny trano fivavahana afaka mbola miaraka manompo an'Andriamanitra eto isika ary mirary ianao mba hotahin'Andriamanitra manokana amin'ity fotoam-bavaka ity. Ara-baiko tahaka izany ihany koa isika rehetra izay manaraka ny fotoam-bavaka ny alalan'ny Facebook hotahin'ny tompony ianareo ary manentana anareo ny tenako satria za tena mino be mihitsy fa na dia amin'ny alalan'ny Facebook ary no anarahanareo ny fotoam-bavaka dia afaka izy fiatraika ngezabe eny amin'ny fiainanareo izao fotoam-bavaka izao raha raisinareo amin'ny finoana. Misaotra ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa ny tenako satria no ny amin'ny manokana dia nanokatra varavarana afaka mijoro eto hitory ny tenin'Andriamanitra ny tenako isolo vavan'ny tompo ihany koa ary mankasitraka ny amin'izany rehetrarehetra izany ka hoy hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa ny fahasoavana sy ny fiadanany kosa ane ho amintsika tsy akanavaka izay manao amainina mafy. Andao mentsika toerana avy hatrany reto mpanompon'Andriamanitra izay nitarika antsika tao anatin'ny fiderana sy ny fitsaoana ireto dia iroso avy hatrany amin'ny alalan'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra ny tenako
amin'izao a fotoana izao. Ny anitanako antsika ety am-piandohana nefa ny dity. Aza raisitsika tahaka ny hoe fombafomba na fahazarana fotsiny ny fandrenesana sy ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Fa io rehefa tena raisitsika amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra dia afaka hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainantsika. Ity zavatra nampianarin'Andriamanitra mantsy dia izao hoe fananin'Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra hoe misy ny abakabaka dia misy ny abakabaka. Ny teny Andriamanitra hoe misy ny hazandrano any amin'ny ranomasina dia tonga dia avy hatrany dia naninona ny hazandrano ireo mbola tsy hita akory dia tsy maintsy nanaiky ny fisiany tao anatin'ilay rano. Satria nahoana tamin'ny finoana ny tenen'Andriamanitra izany. Dia androany keo amin'izay niteny aminao izany hoe raha tena raisinao ampinoana ny tenin'Andriamanitra izay ampitonain'Andriamanitra anay mpanompony dia mino aho ary tena resy lahatra ako fa afaka hisy fiantraikany lehibe na eo amin'ny fiainam-panahintsika na eo amin'ny fiainantsika izao tenin'Andriamanitra izao. Andaontsika ary hivavaka avy hatrany hitondram-bavaka ny tenin'Andriamanitra. Nkatao ny tompo tena hoe teny misy hery, misy ositra, misy fahefana avy amin'Andriamanitra mihitsy no ampitonain'Andriamanitra eto ary tsy hoe ho an'ny tsy tonga ny tenin'Andriamanitra fa ho an'izay tonga. Tsy hoe ho an'izay hoe ray anina zao no nahenao an'izany ny tenany eto tamin'ny pastera. Ray andro avy nitory teny rehefa avy nitory teny mantsy dia zao ny tenen'ilay olona sady ny azakazaka bizina natona teny tokotany. Pastera tena tsara tenin'Andriamanitra iny, izay isaorana ny tompo ako. Mahafinaritra izany. Fa zao pastera raha teto zao ihany izy ny tenany eto tamin'iny. Niova kely hatramin'ny tarehako. Tsara ilay izy ozy. Dia za zany bakorazy tena nandray izy zany. Tena eny ny fahatsarany tenin'Andriamanitra. Ary tonga dia sotra Jesosy fa nenao mihitsy zany nampiteny matoa eniny olona ny tsiron'ilay tenin'Andriamanitra. Fa nasiany fangarony ilay izy fa niodina fa raha teto ray anina ozy fa androany tsy ray anina ny tenenany fa ianao androany. Isika rehetra ny tenenan'Andriamanitra androany. Amin'ny anaran'i Jesosy hiteny amintsika ny Andriamanitra. Azo teny avy amin'Andriamanitra ianao androany. Hitentona famelomana ho amin'ny fanahinao. Ampiorina tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hatonga anao hiazakazaka hijoro mankany aloka tsy azo ny fahavaloziko zonona intsony ianao. Ary teny hitona fanasitranana, fananganana, fanafahana, fitahina ho azy manao amenna mafy. Halleluja! Amenna fe. Mila mientana ianao eo ampandraisana ny teny satria fantatranao zavatra Andriamanitra. Sady izany ve? Ka andao raha mialohan'ny andraisantsika ny teny dia vavaka isika. Andao tsika hivavaka tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro. Mankasitraka sy manome voninahitra anao ahako. Misaotra anao ihany koa ny amin'ity androany ity. Mbola nomenao anay sy nitahinao anay ahafanay mbola miaraka manompo anao indray. Misaotra Andriamanitra ny amin'ireto vahoakanao izay miaraka mifanotrona ato amin'ity trano fivavahana ity. Misaotra ihany koa ny amin'ireo olona maro izay nataonao tojo izao fandarana izao ny amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetrany. Tompo ho tahinao avokoa ny tsirairay avy aminay samy tena andray fahasoavana avy amin'ny alalan'ny teninao. Mitenena Andriamanitra vavonina ihany ho mpanomponao androany. Koa na izy nataon'Andriamanitra tojo ity afatra ity dia tena ho tsapany aneny fahefany izao Andriamanitra hivavahany izao. Ho fantany ihany koa ny asarobidiny sy ny alehibeny falehibeazan'ilay hery ao amin'Andriamanitra ka hifikitra izy tsy ho voahozongozony zava-misy sy ny fivoarana ety amin'ity zao tontolo zao ity fa hitoetra ho mahatoky ary hifikitra ho an'i Jesosy hatramin'ny farany. Na inona hitranga ety amin'izao tontolo zao, na inona fivoarany zava-misy dia izao hoe tsy hiova ny finoany, tsy hiova ny fatokisana, tsy hiova ny firenena ao amin'ny tompo fa hiankina amin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy voahositra zao torite izao misy fahefana, misy hery, misy fitrangam-piainana tsara ho amin'ny fiainam-panahy, ho amin'ny fiainany olombelona azy. Amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka tompo tsara indrindra ho. Alleluia. Amen. Andao ary tsika ndray ny Baiboly dia
andray ny tenin'Andriamanitra isika izay ampitondrain'ny tompo amin'ity atoandro ity a ao filazantsara ny soratany Matthieu toko 7:20 a dia ao amin'ny 9:20. Matthieu toko 7:20 dia eo amin'ny 9:20. Zao no vaky le tenin'Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary Jesosy nanatony dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Averiko ihany a ny tenin'Andriamanitra. Ary Jesosy nanatony dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra. Ny inona hony? Ny fahefana rehetra ozy dia efa nomena. Le fahefana vaizy, le fahefana tao an-danitra sy ny fahefana aty ambonin'ny tany dia efa nomena ambongadiny zany ho Jesosy. Alleluia. Ny aloha hevitra ianarantsika amin'ity atoandro ity dia andao ho ampitondraina aloha hevitra manao hoe ny fahefan'ny fivavahana kristianina. Averiko tsara. Ny fahefan'ny fivavahana kristianina. Ity afatra ampitondrain'Andriamanitra ho atsika androany ity ry havana dia izao. Rehefa tena nandinika zavatra ampitondrain'Andriamanitra dia hoe afatra anankiray na hoe toroteny anankiray mba tena hoe ampiorina atsika, ampijoro atsika ary ihany koa ampifitotra atsika amin'izao fivavahana izay nitondrain'Andriamanitra atsika izao a ity toroteny ity. Faharoa, nampitondrain'Andriamanitra ihany koa izao afatra izao satria maro amin'ireo olona izay vahoakan'Andriamanitra, ireo olona izay mpanaradian'Andriamanitra no efa hita ankehitriny manoloana an'ireo trangan-dravatra misy fiovam-piainana fandrosoana aty ambonin'ny tany dia maro amin'ireny olon'Andriamanitra ireny no hita taratra ankehitriny fa manomboka misongosona ny finoany, manomboka tsy tena mitoetra tsara intsony ary ny ankamaroan'ny sasany azy dia efa mitady hialan-darana mihitsy manoloana ny fanarahany an'Andriamanitra. Koa izay indrindra ry hava malala ao amin'ny tompo no antony ampitondrain'Andriamanitra anaty afatra ity. Ekena ety am-piandohana hoetiko izao. Ekena ho iaho fa maro ny fivavahana misy ety amin'ity izao tontolo izao ity. Ekena ihany koa fa maro ihany koa ny anaram-piangonana izay misy maro ry Andriamanitra ivavahan'ny olona eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa zao no teneniko amintsika tena miavaka ary tsy mitovy amin'ireo fivavahana maro izay misy aty ambonin'ny tany ny fivavahana kristianina. Amen. Amen amin'ray latsaka folo zany. Averiko tsara. Na dia maro be ary ireo fivavahana misy aty ambonin'ny tany, na dia maro ihany koa azy ireo Andriamanitra izay fianona fa misy aty ambonin'ny tany dia te hampahery antsika ary zanak'Andriamanitra. Ny fivavahana kristianina dia fivavahana tena miavaka ary fivavahana tena azo lazaina fa tena hoe fivavahana misy hery sy fahefana avy any an-danitra. Halleluia. Zao mantsy ny fandehan'ny tantara. Ity soratra masina mivakitsika ity dia anisan'ny afatra lehibe nomeny Jesosy Kristy Tompo tamin'ireo mpanaradia azy na hoe ireo mpianatra tao aoriana ny fitsanganany tamin'ny maty. Zao no teneny Jesosy Kristy tamin'ireo mpanaradia manao hoe efa nomenana daholo ny fahefana rehetra ozy, na ny fahefana tany an-danitra izany na ny fahefana aty ambonin'ny tany zany dia efa nomen'Andriamanitra reha-daholo. Ry havana, averiko ihany le teboka ny teneniko teo aloha manao hoe ny tena mampiavaka ny fivavahana kristianina
Amin'ireo fivavahana marobe izay misy eto ambonin'ny tany dia izao. Ny fivavahana kristianina dia misy hery sy fahefana hatrany an-danitra ka hatraty ambonin'ny tany. Ry hafanao, tena manana fahefana lehibe tokoa le Jesosy Kristy izay fanekentsika sy niraisika ho tosy famonjy ny fiainantsika manokana. Manana ny hery sy fahefana lehibe izy, ary manaiky izany fahefana eo am-pelantanan'i Jesosy zany avokoa, na ny hery rehetra, ny fahefana rehetra, ary na izy, na inona, fahefana misy, na ny any an-danitra izany, na ny aty ambonin'ny tany, dia samy manaiky io fahefana tao amin'i Jesosy io. Zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra, Efesianina 1, 2 sy ny 2. Efesianina 1, eo amin'ny 2 sy ny 2. Zao le hery le fahefana manao hoe, io fahefana io dia hoe ambony lavitra no ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononony tsy amin'izao fiainan'izao ihany ozy fa amin'ny ho avokoa. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azo lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana eto Androndrakely. Amen na ve? Ry hava malala izay manaraka ity fitoam-bavaka izay nataon'Andriamanitra manotrina izao fitoriteny izao ity dia hoy aminareo androany. Io fahefana eo am-pelantanan'i Jesosy io araka ny teniko teny aloha dia hoe manaiky izany fahefana eo am-pelantanan'i Jesosy zany avokoa ny hery rehetra, ny fahefana rehetra izay misy, na ny any an-danitra izany, na ny aty ambonin'ny tany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, io fahefana io dia fahefana ambony lavitra noho ny fahefana rehetra izay misy. Ary amparako aminareo hoe io fahefana teo am-pelantanan'i Jesosy ambarana io dia fahefana tsy maintsy eken'ny hery rehetra, na ny herin'ny aretina, ny herin'ny trosy, ny herin'ny fahatrana, na hery manahoana na hery manahoana. Androany anteny aminao, manaiky izay fahefana anaran'i Jesosy zay, manaiky izay fahefana zay ho ary zany tsodrano anao rietsika ho aminao zao fahefana izao androany, hietsika amintsika rehetra ny fahefana zany androany, ahita fiantraikany io fahefana io izay manao amenina mafy. Halleluja! Tsy misy hery, tsy misy zavatra miseo ety ambonin'ny tany ka hatrany an-danitra ka hoe tsy hanaiky izay fahefana izay. Fa manaiky an'io fahefana eo am-pelantanan'i Jesosy io avokoa ny hery rehetra sy ny fahefana rehetra izay misy io. Na ny devoly io na ny aretina io na zava-boary rehetra io dia manaiky izay fahefana izay daholo. Izay ngery havana hoy aho no mahatonga na samy teny amintsika hoe tena hafa mihitsy izao fivavahana kristianina izao e. Tsy mitovy amin'ireo fivavahana rehetrarehetra izay misy ety ambonin'ny tany ary tea hitarika anao androany, tea hampahery anao androany, tea hitona anao androany manao hoe andaontsika tena hijoro, hifikitra ary hiorina tsara ao amin'i Jesosy. Satria tena hoe tsy diso lalana isika raha ny safidy anaradian'i Jesosy, satria kay tena fivavahana misy fahefana, fivavahana misy fahefana hatrany an-danitra ka hatraty ambonin'ny tany, le fivavahana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ary manaiky azy avokoa iaho ny zavatra rehetra, ny hery rehetra, ny fahefana rehetra izay misy na ety ambonin'ny tany io na ny any an-danitra. Andeha antsika aka ohatra vitsivitsy anohanako izao toriteny izao mba hatonga anao tena ho resy lahatra tokoa ka tsy salasala hoe tena marina zany. Ary ao ambadiky toriteny ity anomboka hitombo amin'ny finoanao, anomboka hiratra ny masom-panahinao ka manoloana ny zavatra trehanao io dia anana finoana sy fanantenana ianao, fa ho tafavoaka ianao, ho tafity ianao, ho voaray ianao le zavatra ndraindrainao. Halleluja! Amen na fe! Andao ry jerevantsika reto ohatra vitsivitsy reto, etiko manam-pirofo aminareo fa tena misy fahefana tokoa kay
izao fivavahana ataontsika mpanaradian Jesosy izao. Ao marika toko voalohany manomboka ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 ary aloha no akatsika afatra ohatra anankiray. Eto aho zany dia te hisarika anareo hoe ho an'izay marary tonga eto tsy maintsy manaiky ny aretina androany iongotra ao anatin'ny tenanao. Tsy mitondra aretina mivoaka eto anao ka hoe mbola naitaina. Fa amin'ny anaran'i Jesosy ny tenenako, sitrany ianao miala eto. Ho anao any an-tokantrano koa sitrany ny aretinao. Amin'ny finoana ny tenenako satria tsy miovy zany fahefana zany. Fahefana eken'ny hery rehetra zany. Fahefana eken'ny zava-misy rehetra zany. Dia sahako no miteny aminao androany hoe tsy maintsy sitrany ianao izay manao amenina mafy. Halleluja! Amen na fe. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary ny tenin'Andriamanitra dia avy eo azavaiko fofoy. Ny nampianaran'i Jesosy tao Kapernaum sy nasitranany ny demoniaka anankiray. Ary nakany Kapernaum izy ireo ary nohony tamin'ny sabata dia niditra teo amin'ny sinagoga miaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy. Tahaka ny maninona hoany? Tahaka izay manana fahefana. Fa tsy mba tahaka ny mpanoradalàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azo ny fanamaloto ary niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe moa mifaninona kory izay sianao ry Jesosy avy any Nazareta avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe mangina ianao mivo aminy ary ny fanamaloto nampifanintsitina ny tena n'ilay marary dia niantso tamin'ny femahery ka niala taminy. Hitantsika zany teto zao hoe tao amin'ny tanànan'ny Kapernaum dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tonga atao amin'ity tanàna ity Jesosy ka niditra tamina sinagoga anankiray tamin'ny andro sabata. Rehefa niditra tamina sinagoga anankiray Jesosy dia nijoro izy ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra. Fa ny zavatra nahagaga sy natalanjona ny olona dia izao. Gaga ny olona rehetra, talanjona ny olona rehetra, nanomboka ny fampiresaka ny olona rehetra hoe fa akory ny fampianaran'ity lehilahy ity? Toa mampianatra toy izay manana fahefana. Tsy taka ny fampianaran'ny mpanoradalàna, sy hoe fampianarana mampatory, tsy hoe le fampianarana mety hoe tsy mitondra na inona akory. Fa nanomboka ny teny ny olona rehetra hoe ny fampianarana nataon'i Jesosy dia fampianarana natory-teny toy izay manana fahefana. Androany any koa miteny aminao fa izay Jesosy manana fahefana izay eto izy androany. Eto ny fanatreny androany. Miaraka amintsika eto ny heriny androany. Ary isy fiantraikany eny aminao izay fahefana izay Halleluja! Amen. Dia rehefa tonga ny fotoana nitsangana ny toriteny Jesosy dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nisy lehilahy anankiray marary. Izany hoe ny aretina tamin'ity lehilahy ity dia ambaran'ny Baiboly aretina avy amin'ny devoly, aretina nentin'ny Satana, aretina noho ny famatorany devoly tao anatiny. Ka rehefa nanomboka nahitan'i Jesosy izy dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tao anatin'ity sinagoga ity dia nanomboka nitabataba, niatsambotra sahady ilay fanaratsy tao amin'ilay lehilahy dia nanomboka niantso sy nikikika ny fanamaloto ary nanomboka ny fona tamin'i Jesosy hoe avy andringana anay sahady va ianao. Dia ozy ny Baiboly nanomboka notenen'i Jesosy mafy ny fanamaloto dia nivoaka tao amin'ny raha lehilahy dia sihitra natateraka ny tenany ray manontolo. Gaga ny olona rehetra, talanjona ny olona rehetra. Efa ahoana olona ny fatorany devoly tamin'aretina ary za tena misy resy lahatra fa mety efa ambany tediavana fanasitranana, mety efa nentina tany amin'ny dokotera fa mazava ho azy fa raha aretina vokatry ny fanaratsy, raha aretina avy amina herina demonia dia tsy ho sitrana fanafody izany mihitsy. Fa tsy maintsy le manana fahefana, le hatrany an-danitra sy aty ambonin'ny tany dia izany ny fanafody manasitrana ny olona izay ny fatorany devoly tamin'aretina. Dia voapirofo tamin'ity tantara ity tokoa ry hava-malala fa rehefa nentina teo anatrehan'i Jesosy
rehefa ny fanena tamin'i Jesosy Kristy Tompo izany lehilahy izay nifatorany devoly tamina aretina izany dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe teny eo ihany dia sitrana afaka ny aretina tamin'izany lehilahy izany. Nanaiky le fahefana tao amin'i Jesosy ny aretina afaka tanteraka ny famatorany devoly tamin'ny aretina tamin'ity lehilahy ity ka eny tao amin'ny tenany fa sitrana tanteraka izy. Ry hava-malala izay manaraka ankehitriny hoy aminareo androany na iza ianao mety marary ianao mety efa matonany ianao nitaizana aretina mety efa mambolana ianao nitaizana aretina mety manaraka zao fitombavaka izao ary ianao mbola tena manaitaina ianao mety mbola voafatry ny aretina ianao tsy hitanao hoe aiza ny lalakobany mety efa lany voly ianao mety efa ninam-panafody ianao mety efa nataona daholo zay fomba rehetrarehetra fa mandrak'androany mety mbola enonao amin'ny tenanao fa marary ianao amin'ny tenanao ty vaovao mafaly ny teneniko anao eto le manana fahefana androany. Misy fahefana zao fivavahana ataontsika zao dia fahefana itondra fanasitrananao anao amin'ny aretina ho sitrana ianao zay manao menina mafy ho sitrana ny aretina rehetra androany. Halleluja. Ao anaty fonoteny kely ty teneniko ity isika raha mivavaka tahaka izao dia hoy aminareo aza raisina tahaka ny fombafomba na fandanim-potoana fotsiny ny fivavahana ataontsika fa raiso arak'izao loha hevitra izao hoe ny fivavahana kristianina ane dia fivavahana misy fahefana. Amainina ve? Fivavahana ombana fahefana misy fahefana lehibe afaka mitondra fanasitranana ary zay natonga n'ilay lehilahy hoe na dia ny fanaratsy ny devoly zay nitondra aretina tao anatin'ity lehilahy ty ary vao ny fanena tamin'ilay manana fahefana hatrany an-danitra ka tety ambonin'ny tany tonga dia ny paradaka sy ny antsoantso. Avy andringana ny sahady va ianao ozy le fanamaloto tao anatiny ohatra ny hitako mihitsy ny hoe io le fanamaloto io le fanaratsy zay mpitondra aretina zay tao anatin'ilay lehilahy zay nietetra hampahory anazy amataonany maro fa isaorana an'Andriamanitra ozy ny baiboly hoe niaraka tamin'izay sitrana raha lehilahy afaka le aretina tao aminy ary eniny tao amin'ny tenany fa tsisy aretina intsony izy. Zany no pirofo zany ry havana ny vavolombelona fa misy fahefana tsy takatry ny saina ny fivavahana kristiana. Araka ny teniko teny aloha iverenako fandroana ekena fa maro ny fivavahana misy aty ambonin'ny tany maro e karazana fivavahana azo ataoko hoe andihanan'ny olona aty ambonin'ny tany fa te hampahery anao tsy diso lalana ianao raha nanara-dian'i Jesosy ka nifidy fivavahana kristianina zay andehanantsika izao. Tsy hoe diso lalana ianao na mbola hisalasala androany mirorosaina hoe tena izy ve ty ato marina ve ny tokony hivavaka ato marina ve ny fitondran'Andriamanitra ry havanao tena misy fahefana tsy takatry ny saina ao ambadiky le fivavahana kristianina izay arahantsika sitrana le aretina. Amainina. Halleluja. Faharoa ihany koa mbola entiko manapirofo aminao hoe tsy hoe ny aretina ihany no nanaiky le fahefana tao amin'i Jesosy fa mbola tsindriko mafy ny hery rehetra ny fahefana rehetra ny zava-misy rehetra na ety an-tany na ny an-danitra dia manaiky izay fahefana ny tenen'i Jesosy zay hoe efa nomena anazy. Ohatra faharoa ao Marka 2:10 andiny 17. Marka 2:10 andiny 17 dia zao voalaza le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary natrindro aviavy anankiray mandravina ery lavidavitra ery Jesosy dia nakeo fa toa ahita voany eo aminy kanjo no ny tonga teo aminy izy dia tsy nahita na inona na inona afa-tsy ravina ihany fa tsy mbola tonga ny fotoam-pamoazan'ny aviavy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe aza misy mihinana vo avy aminao tsony mandrakizay ary ny mpianany nare izany ary tonga tany Jerosalema izy ary niditra tao ikanjan'ny tempoly dia ambarany tenin'Andriamanitra hoe
nandroaka izay nivarotra sy izay nividy dikanjan'ny tempoly sady nanjera ny latabatry ny mpanan-kalo vola sy ny fipetrahan'ny varotra voromailala. Andao tonga dia vakitsika avetrany ery amin'ny andiny ny faharoapolo. Ary noho ny maraina, zany hoe noho ny maraina taoriana n'ilay nanjonan' Jesosy ny aviavy ny tiany baiboly teneniny eto. Ary noho ny maraina ozy, raha nandalo izy, dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Naninona hoe ilay aviavy? Nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera natsiaka nanao taminy hoe, Raby eo, indra efa nalazo ilay aviavy nozononao. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe, manana finoana an'Andriamanitra. Tamin'ity tantara anankiray ity dia mbola niporofony Jesosy Kristy ihany koa, fa tsy ny aretina ihany akory no manaiky ny fahefana teo am-pelantanany. Tsy ny aretina ihany akory no manaiky ny fahefana izay ananany, fa niporofony indray teto hoe na zava-boary azy dia manaiky izay fahefana tao amin'i Jesosy izay nomen'Andriamanitra anazy izay. Dia izao fandeha ny tantara. Tamin'ny fotoan'andro anankiray dia natonga tamina toerana Petera niaraka tamin'i Jesosy sy ireo rahalahy namany. Rehefa tonga tao amin'ny toerana io dia izao voalazan'ny baiboly hoe noana Jesosy tamin'izay fotoana izay dia nanatina nahita aviavy mandravina be mihitsy, tena mandrobona be. Ka rehefa tonga tao amin'ny aviavy io Jesosy dia tena hita votao aminy io voalazan'ny baiboly. Izany hoe tsy haiko loatra fa dia efa le noana mantsy indraindray dia hoe tena tsy maintsy mahita eo androany. Ka ilay aviavy koa somary mandrobona tsara ka. Dia Jesosy tena hita voto eo. Kanjo nikaroka izy, nitady vo izy, haizary izay vonina aviavy, toa raviny fotsiny ilay izy, haizary izay vonina aviavy, toa tsy mahita akory any ady anankiray. Satria nitsindrin'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mbola fotoana famoazan'ny aviavy. Kanjo rehefa tsy nahita aviavy tao amin'ity aviavy naniry ity izy rehefa tsy nahita vo, dia izao voalazan'ny tenin'Andriamanitra nanomboka nozony Jesosy hoe ory aviavy aza misy mihinana vo avy aminao tsony mandrakizay. Gaga ianao, efa ahoana ary izany? Zava-boary anie io e, zava-maniry anie io e. Fa nagaga dia ity, nozony Jesosy indray mandeha tsy miverina. Fa ny ampitso maraina an'iny Petera, tsy haiko izay tao an-tsain'i Petera, tsy fantatro izay tao am-pony Petera, hoe ho jerevako any io raha ampitso maraina, dia ho hitako eo raha ho tanteraka izany na tsy ho tanteraka. Ary teo rehefa tonga ny maraina nandalo teo amin'ilay toerany Petera, no jereva Petera tahaka izao, akory ny agagana, fa maina hatramin'ny fakan'ilay aviavy. Maina tanteraka ara-bako tena, niazakazaka anakany amin'i Jesosy izy dia izao noteneniny, Raby eo, o Raby eo, maina indray ilay aviavy nozoninao e. Nanaiky ilay fahefana izay teo am-pelantanan'i Jesosy na ny zava-maniry ihany. Ry afa-malala ao amin'ny tompo, izany rehetrarehetra izany na tonga nanonteny tamin'ny nanokatra ny toriteny, ity toriteny hoentin'androany ity dia ampiverina antsika indray hifikitra amin'Andriamanitra, mba tonga antsika hitoetra tsara amin'izao fivavahana tonan'Andriamanitra antsika izao, mba tonga atao tsy voahozogozony zava-misy izay tena hoe fivoarana aty ambonin'ny tany. Fa mampahery anao androany, mifikiry ianao, mijoroa ianao, manompoan'i Jesosy ianao, fa misy fahefana tsy takatra ny saina ho aminy. Halleluja, amen na ve. Nanaiky an'i Jesosy Kristy sy ny fahefana teo am-pelantanany na ny zava-boary azy, nanaiky ara-bako teny ka maina hatramin'ny fakany. Any amin'ny marika toko 5 ihany koa, 9:9, dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa tonga tamina toerana anankiray Jesosy nisy lehilahy nifatorana demonia indray teto. Izany hoe lehilahy tena demoniaka ara-bako teny. Ary io lehilahy io dia nampahorian'ny devoly nandritra fotoana maro. Le anankiray tany aloha aretina avy amin'ny devoly, fa eto tena hoe famatorana, fanagejana nataony mifanaratsy no nahazo an'ity lehilahy ity. Fa ozy ny marika toko 5:9 hoe rehefa tonga teo amin'ny toerana io Jesosy dia ambarany tenin'Andriamanitra fa niazakazaka ny akohaka teo anatrehany Jesosy Kristy le demoniaka,
ary ny fona teo anatrehany mihitsy ary no ditiany jesosy amin'ny fanamaloto izany dia tsy maintsy niongotra tao anatiny raha lehilahy. Ry havana izay manatrika azy manaraka ankehitriny, nanaiky an' Jesosy ny aretina, nanaiky an' Jesosy ny zavaboary, nanaiky ny fahefana teo am-pelantanana ny demonia. Hoy aminao androana satria fahefana tsy takatra ny saina, ary zay no natonga Jesosy ny fahefana hatrany an-danitra ka hatraty ambonin'ny tany. Eto am-pelantanako izany, ala daholo izany, manaiky izany fahefana izany daholo ny hery rehetra, ny fanapahana rehetra, ny fatsakana rehetra izay misy ozy ny teny Jesosy. Fa ity ny vaovao mahafaly teneniko amintsika androany, tsy nofihiny Jesosy Kristy ho anazy samy irena nefa ifahefana io fa nomeny atsika rehetra izay mino azy. Averiko tsara, tsy nofihiny Jesosy ho anazy samy irena nefany ifahefana io, fa natolo Jesosy na hoe nomeny Jesosy Kristy tompo ho andre olona rehetrarehetra izay mino azy. Ka hoy aminao, tena mino an' Jesosy ve ianao? Anisan'ny olona mino ve ianao? Raha tena mino an' Jesosy ianao dia te hitondra fampirezana anao manana ny fahefana io ianao androany, manana ny fahefana io ianao androany. Tsy hoe zany no miteny an'izany hoe aiza ry pastery izany fahefana izany, fa ny tenin'Andriamanitra dia manaprofo ao amin'ny Marka 9:17 dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Marka 9:17 dia zao voalaza ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mena rano izy, ary na dia sotro-draba mafaty aza izy dia tsy hampaninina azy izany, ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny. Alleloia! Mazava be izany eto ny tenin'Andriamanitra fa itsika rehetrarehetra ihany koa izay mino an' Jesosy na iza na izy, tsy hoe izay pastery na hoe izay loholona na hoe izay tsy haiko izay toerana ambony amin'ny fivavahana fantatrao na hoe izay olona efa elana tezana ka lava volony. Tsy izany no tenenin'Andriamanitra eto, fa ny voalaza ny soratra masina dia hoe misy famantarana na hoe misy fahefana eny amin'izy olona izay mino, na iza io na izy. Ary eny amin'ny filazantsara ny liko dia mbola manamafy Jesosy manao hoe 17 indro efa nomeko anareo lay fahefana. Na iza olona mino an' Jesosy, nandray an' Jesosy Kristy tompo, ary efa manana an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana, dia zao ny vaovao mafaly ozy ny Baiboly hoe efa nomen'Andriamanitra fahefana isika ry havana. Tsy olona miavaka ihany hoe olona nitsongaina na apahana olona ao anatina fiangonana na hoe sombitsombina vitsivitsy ao anatin'ny fiangonana, fa manindry mafy ny tenin'Andriamanitra hoe izay mino rehetra na iza na izy dia manana ny fahefana io izay manao mainina mafy, manana ny fahefana io izay manao mainina mafy. Alleluia! Amenina ve? Fanamariana faharoa dia ity: na dia niakatra ny akany an-danitra ary Jesosy dia tsy hoe levona na hoe nieniena ny herin'ilay fahefan'i Jesosy Kristy. Averiko tsara, na dia niakatra ny akany an-danitra ary Jesosy dia tsy hoe nialevona na hoe nieniena ny herin'ny fahefana nomeny Jesosy io, fa mandraka ankehitriny dia mbola azo ampiasaina ary mbola manan-kery izany fahefana nomeny Jesosy atsika vahoaka an'Andriamanitra izany. Tsory vavolombelona kely aminareo hoe tena misy zavatra tsy takatra ny saina marina rangahy rehefa manetsika ny fahefana io amin'ny finoana isika. Maro ny olona miantso anany telefônina matetika, misy amin'ireny olon'ireny any ampitan-dranomasina. Nisy ranabavy anankiray izay zao tany à Montpellier, niantso anahy io ranabavy io, no fatorana fanaratsy izy, mpanaraka ny torotentsika amin'ny alalan'ny Facebook ohatr'izao izy. Dia rehefa niantso anahy tamin'ny telefônina izy dia niresaka teo zahay, dia zao no teneniny tamiko, tena mba mila vavaka pastera fa misy karazana famatorana ohatr'izao fiainako, mba nofo ratsy misy olona miara-matory anahy, misy ohatr'izao.
dia eno a fivavaka ao anao fa tsy maninona. Dia rehefa nivavaka ao anazy amina telefona, izy any amin'ny 4 000 kilometra fa amin'ny alalana telefona. Dia tena misy finoana atao anaty Jesosy eo nomena ao anazy amin'ny fahefana izany, izay fahefana eken'ny hery rehetra, eken'ny fanapahana rehetra, eken'ny fahefana rehetra. Ko amin'ny finoana androany ny ampiasako an'ilay fahefana, ka na dia amin'ny alalan'ity telefona kely ity azy dia inoko fa isy fiantraikany izany androany, dia ho afaka ty olo ivavahako ity. Fa tao anatin'ny vavaka natao taminy dia isaorako an'Andriamanitra fa ny afatrafatra sy ny antsoantra ny fanahy maloto. Ny kiky mivoaka tao anatin'ilay olona ary voninahitra ho an'i Jesosy Kristy Tompo afaka tanteraka izy resiny dia voly tao anatiny dia voamaika mampitombo ny finoako izany. Halleluja! Amen na ve? Mba sika sary an-tsaina ve sa ny riavana hoe le olona nge tsy hitanao tare, le olona nge tsy hitanao maso e, le olona nge tsy eto anatrehanao akory ka hoe apetraka ambololohany tananao e, fa olona any alavitra be any. Fa amin'ny alalan'ny finoako hoe misy fahefana men'ny Jesosy anatato afaka ampiasaiko izany androany, dia manan-kery io na dia ny alavitra be any ary. Dia hoy aminao androany, raha izay fafijoroam-vavolombelona netiko taminao izay zany, dia mbola pirofo azo tsapahitanana fa mbola tsy niena ary mbola tsy niova ny hery ilay fahefana izay nomeny Jesosy atsika. Amen na! Satria hoe teny am-piandohana hoe tsy hoe ny fihiny Jesosy anazy samy rery na nentiny niakatra ny akany an-danitra hoe eo anareo ry vahoaka an'Andriamanitra na eo anareo ry zanak'olombelona, fa mialohan'ny akarany dia nomeny an'izay mino azy rehetra ny fahefana. Dia amin'izao fotoana izao zany izasy ianao dia afaka mbola mampiasa izany fahefana izany. Halleluja! Ny izany dia avy malala amin'ny tompo amin'izao fiandohany volana me zao dia hoy aminao hoe andaotsika rehetra anetsika izany fahefana nomeny Jesosy atsika izany, ka na amina olana io, na amin'ny aretina io, na amin'ny fahoriana io, na amin'ny famatoran'ny fanaratsy io, na amin'ny karazana sakana io, ampiasaintsika izay fahefana izay, fa tsy maintsy manaiky io androany, tsy maintsy manaiky io androany. Halleluja! Amen na ve? Dia eto indraindray no misy olona hitako misalasala. Misy olona miteny hoe pastera, gekeko izy fa voasoratra amin'ny Baiboly tokoa hoe famantarana araka izay mino. Ary Jesosy koa niteny hoe indro efa omeko anao ilay fahefana. Fa zao pastera, alao aloha ametranao any fa ny any aminao ngamba maherihery. Dia zaho tsy namaky Baiboly ka niteny hoe fahefana any amin'ny pastera maherihery fa ny eo amin'ny lepino maninina zany, malemilemy, sa ambanimbany, sa matsantsoantso, tsy haiko. Fa le fahefana ngeka mitovy e, fa ny fomba ahafahanao manetsika anazy ka ahoana ary ny atonga izany fahefana izany hitondra fiantraikana, hitondra vokatra azo tsapahitanana eo amin'ny fiainantsika kristianina izay miaina amin'izao vaninandro farany izao. Mbola marihako tsara nefa noho iaho fa mbola tsy miova ny herin'izany fahefana izany. Mbola afaka ampiasainao zany na amin'ny alalan'ny eo aretiny io zany, amin'ny alalan'ny olana io zany, amin'ny alalan'ny fahasarotana novanao io zany. Raha ampiasainao fahefana io, isy fitsangan-javatra goavana eo amin'ny fiainanao. Amen na ve? Inona ary ny fepetra tokony hanananao na tokony nyainanao mba hatonga izany fahefana izany hitondra fitraikany goavana eo amin'ny fiainantsika kristianina. Voalohany indrindra dia izao, tsy maintsy mino an' Jesosy tanteraka aloha ianao, ary mila tena resy lahatra fa mitoetra ao aminao tanteraka izy. Averiko tsara, mila tena mino an' Jesosy ianao, tsy maintsy, averiko tsy maintsy. Na ho anareo izay manaraka any amin'ny Facebook any, na ho anareo izay ato anatin'ny trano fivavahana, hoy aminao androany, mila manana antoka tanteraka ianao fa ilay Jesosy Tompo izay manolotra an'ilay fahefana io dia tsy maintsy mino azy ianao. Amen na! Mila mino an' Jesosy aloha ianao ary mila tena resy lahatra tanteraka fa efa mitoetra sy manapaka tanteraka ao amin'ny fiainanao izy. Zao mantsy no izy, misy karazan'olona nge
mananao foana tahaka ny zanaky sikevy ainareo le zanaky sikeva fito amin'ny rahalahy zay voalaza ny boky ny asan'ny apôstôly ndray andro ry zareo ireo dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nanomboka nahita olona nofatorana fanaratsy ka rehefa nahita an'ireo olona nofatorana fanaratsy reto zanaky sikeva ireto dia voalaza ny tenin'Andriamanitra satria mety mba mahita ny Paoly mamoaka dia vola izy mahita ny Paoly ohatra ny tena hoe ampiasain'Andriamanitra be izy dia zao ny nataony zalana ray andro amin'ny anaran'i Jesosy eto ry Paoly mivoay ianao ny fanaratsy nampalahelo nataony fanamalotona ninona ny boridana tanteraka mahatsiaro aho eto ray andro aho nampianatra mony amin'ny fanafahana dia nanomboka rehefa vita ny toroteny dia tao aho tonga dia ampiarina matra ny fiangonana samy mandroaka an'le devoly samy mandroaka an'le devoly roay oa tao anatina minitra maromaro mandalo eny amin'ilay couloir eny ianao nisy rangaby anankiray mafana fo zao ny teneniny mivoaka osy pasteranay oa mivoaka osy pasteranay oa inona raha nefa za tsy nampianatra miataovy amin'izany fa dia le ranga amin'ny sady mamokovoko mitsitsemboka izy mivoaka osy pasteranay atandremo so manko manataka ny reto zanaky sikevy reto nataka zany lehilahy zany mivoaka osy pasteranay tsy nampianatra an'izany aho fa ianao androany mila resy lahatra hoe misy Jesosy ao anatinao manana ny Jesosy Kristy tompo ianao na tonga le fahefanana kery mba tonga le fahefana afaka isy fiatraikany mba tonga le fahefana isy vokatra lehibe amin'izay ampiasainao azy tsy maintsy mitoetra ao anatinao le Jesosy tompon'ilay fahefana amena no ke jerevantsika le tantara zanaky sikevy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ao amin'ny 9 asan'ny apôstôly toko 7 ao amin'ny 9 zao mivaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy jiosy sasany piririo mamoaka fanaratsy izay nininanonona ny anaran'i Jesosy tompo nininanonona ny anaran'i Jesosy tompo koa teo amboniny manana fanaratsy ka nanao hoe miampianinanareo amin'ny anaran'i Jesosy zay toriany Paoly ary nisy fito amin'ny rahalahy zanaky sikeva jiosy zay lohan'ny mpisorona izay nanao an'izany ary mifanaratsy namaly ka nanao taminy hoe fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly fa mba iza moa ianareo ary ny lehilahy zay nanana ny fanaratsy dia niatsambotra tamin'ireo ary nahery ka naharesy azy roa lahy dia nandositra ny ala tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratra enzana ane zany ry havany ireto olona reto zany zay amba hoe ambarany baiboly hoe nininanonona ny anaran'i Jesosy tompo tsy manana an' Jesosy mbola tsy mino an' Jesosy mbola tsy misy Jesosy mitoetra tao anatiny tao ka rehefa mba nahita an'ilay olona misy fanaratsy izy dia ambarany baiboly hoe miampianinanao amin'ny anaran'i Jesosy eto ry Paoly zahay mivoa amin'ity olona ity inona ozy ianao zavatra nitranga ozy le devoly fantatray Jesosy fantatray koa Paoly zany hoe ianao manana fahefana io zany fantatry Satana ianao ary atahorany ianao raga atahorantsika rehetra amenna fe zao ny teneny ohatra nitako mihitsy mipozy le izy fantatray Jesosy fantatray koa Paoly fa mba izy ianareo ka mareto hoe manomboka nyotony izay le zanako mpisorona zay tsy le toerana ny atahorany tsy le toerana tonga le fahefanana kery fa ianao misy Jesosy mitoetra sy manapaka ao anatinao ianao le mino an' Jesosy tanteraka eo amin'ny fiainanao amenna ve ka hoy aminao raha manana an' Jesosy ianao mino an' Jesosy tanteraka ianao ka netsika zany fahefana zany hanomboka isy fiatraikany eo amin'ny fiainanao zany isy fiatraikany amin'ny fiainana zay manao amenna mafy zany androany halleloia faharoa inona ihany koa ary ny tokony ataontsika ny fepetra ihany koa dia izao raha tianao tena hitondra vokatra isy fiatraikany lehibe
amin'ny vanim-potoana ampiasainao zany fahefany zany dia ity ihany koa no teneniko aminao. Mila olona tena tia vavaka sady tena tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Amen na ve? Mila olona tena tia vavaka ary tena tsara fifandraisana amin'Andriamanitra isika. Maro amintsika mantsy ry havana indraindray manamaivana natao fiainana mivavaka. Maro amin'ny olona indraindray manao atsirambina ny resaka fiainam-bavaka. Ry tanora, ry ray aman-dreny eo, mampirisika anao androany atao sarobidy ny fiainana mivavaka. Na dia maro takiny ahoana ary ny zavatra mety ataonao amin'ny fiainana, na dia maro takiny ahoana ary ny zavatra mety sahanao sy ny andraikitra tanterahanao, andao atao lohalarana foana amin'ny fiainana mivavaka. Amen na ve? Aza atao zava-maivana mihitsy ny mivavaka. Fifiry amintsika ry havana, milaza fa manana fahefana, fa ny olana mipetraka dia izao, tsika lasa malaina mivavaka. Tsika lasa manamaivana ny fiainana mivavaka. Ny akamaroantsika zara raha mivavaka ary ny sasany. Ary ny tena mampamenatra dia ity misy ny kristianina efa tsy mahafohy fotoana na hoe tsy mahiraka ny tenany intsony andem-badoalika hivavaka. Ho amanokana, tsapako hoe tena reraka raha aranofo ny jerevana. Reraka satria isan'andro anao tsy maintsy miteny foana, tsy maintsy mitabataba foana, tsy maintsy mandeha foana. Misy vanim-potoana tonga ohatrany efa ila tsy afaka miteny intsony, tsy misokatra mivava. Zay nefa nampianarina hoe rehefa any am-piangonana anao dia pastera, fa rehefa ohatrany anao dia vady, anao dia dada. Dikan'izany tsy maintsy mandray ny andraikitra mahavady ianao, dia tsy maintsy mandray andraikitra mahadady ianao. Dia Jesosy ody zany dada. Dia misy fotoana tena reraka be dosy madamako. Fa hoane, ary toa ohatrany saraka matena, tena reraka ho aza io tena vizaka ho aza io tena emiko reraka. Satria isan'andro, arak'ilay teneniko reny, misy karazan'olona tsy maintsy mivoaka, miala, anaty telefônina mivoaka. Ohatrany hoe mivoaka foana ianao babanao indraindray. Reraka ianao, satria reraka maninona, reraka mamoaka. Reraka be amin'izay ianao tonga ohatranao, ohatra satrinao tsy miteny. Lamina kosa ka rehefa tsy miteny fa na reraka ohatrany ahoana azy, tsy maintsy mifoanao amin'ny roa maraina mivavaka, tsy maintsy mifoanao amin'ny telo maraina mivavaka. Misy vanim-potoana ary amin'ny ray latsaka ianao dia foazy mifanamasina, mifoaza indray. Ohatra tetena, mbola toraka. Atao tsy maintsy mivavaka ihany rangahy, lasa ianao midina. Dia hivavaka rangahy, tsy maninona. Eo ianao adiny roa, eo ianao adiny firy. Jesosy eo, mbola vonina manaiky nomenao fahefana tsy maninona ry tompo, fa na dia reraka ary mbola hivavaka ho aza. Atso adrano ty raha mandra-pialaka ty ambony tany dia hivavaka foana za. Satria tsapako loatra, fa arakaraky ny vavahako dia mampitombo, mampivelatra ary mampanan-kery ny fahefana izay men'ny tompo. Halleluja! Amen na ve? Koa hoy aminao, maniry ve ianao, mangetaheta ve ianao, mba tianao ve ry havana, izy fetraikany, hitondra vokatra lehibe amin'ny fiainanao, izao fahefana ny men'ny tompo izao. Andao tsika tena hivavaka e! Andao tsika tena hivavaka e! Folao ny tenanao hivavaka. Mahagaga anangy efa be dia be ny tanora. Ohatrany hoe be torimaso tanora indray vao mainka be torimaso. Tanora kristianina no teneniko eto. Ianao very tanora dia tsy menatra hoe ianao tanora kely io dia tsy mahafola teny mba farafaratriny amin'ny efatra sasa farafaratriny. Mba tokony andeha hivavaka ianao na dia ora iray azy. Dia tsy vitanao ve zany? Sasa zany moa mandany fotoana ela amin'ny zavatra hafa. Fa raha iresaka amin'ny tompo mivavaka dia fohy. Ozy ilay olona izay tamiko, pastera, inona daholo no teneniko anatin'ny adiny iray. Nefa ndray resaka ny namany, wakaky aloha, angande sa adiny ry ohatra mbola tsy tapitra ny resaka. Misy zany sa tsy misy zany? Teneny hoe misy zany. Ohatra zany ny zavatra misy, ianao ndray mbola wakaloha ke be resaka ohatra moa. Mahita tenenina foana. Fa rehefa iresaka amin'Andriamanitra hono izy, lazay fa inona hono no teneniny eo mandrapatapitra ny adiny iray. Za pastera eo amin'ny folofolo minitra eo any dia tsy manako lazaina intsony. Dia ohatra ny mahagaga zany. Fa hoy aminao, raha manomboka hitarika ny tenanao, hamolaka ny tenanao, hivavaka ianao, hitona ny tenanao, hivavaka ianao, hisetraika izany fahefany zany. Anakera ny fiainanao izany fahefany zany. Halleluja!
hitantsika melohany idina ny fanahy masina tao amin'ny apôstôly tamin'ny fiangonana voalohany dia voalaza ny boky ny asan'ny apôstôly fa ny ray saina sy ny vavaka tao amin'ny trano ambony aloha ireo mpianatra. Asan'ny apôstôly toko voalohany no mampianatra an'izany. Ny ray saina sy ny vavaka izy ireo, ka rehefa nilatsaka tamin'ny fanahy masina, nefa nirotsaka tao amin'ny fanahy masina, dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomagaga tsy takatry ny saina zareo ry ava malala ao amin'ny tompo, na tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany, na tamin'ny andron'i Jesosy, hatramin'izao vanim-potoana misy antsika izao, dia mbola tsy miova ny hery ilay fahefana. Fa andaotsika rehetrarehetra hivavaka, fa hoy aminao androany, raha hivavaka ianao, ninona olana misy, ninona ady hatrehany, ninona famatorany devoly, ninona retina sy fanahitainana, na manahoana sy manahoana ny fandrinao, ny aviavy ary nanaiky, dia zay olana, zay aretina, zay devoly ve manaiky eo androany, manaiky eo androany a. Alleloia. Andao hiazakazaka kely fa mandeha ny fotoana. Manarakaraka fahatelo, zay zany le resaka fiainam-bavaka. Voalohany averiko ny fepetra, tsy maintsy mino an'ilay Jesosy Kristy manana an'ilay fahefana aloha ianao, na hoe mino an'ilay Jesosy mpanome fahefana. Satria ho Jesosy hozy ny Baiboly fanjakana tsy azo ampironana aiza ao anaty ilay Jesosy anay zany Jesosy ilay fahefana zany ao anatsika zany, zay ilay voalohany. Faharoa, tsy maintsy olona miaina aminatina fiainam-bavaka, na hoe tia vavaka isika. Tahaka an'ireo mpianatra tany amin'ny fiangonana voalohany hoe ny ray saina sy ny vavaka izy ireo tany amin'ny efitrano ambony. Fahatelo, mila manana fahalalana tsara ny hery ilay fahefana zay nomenantsika isika. Averiko tsara, mila manana fahalalana tsara ny heriny ilay fahefana zay nomenantsika itsika. Maro amin'ireo kristianina, na hoe maro amin'ireo olona mivavaka tokoa mantsy ry havana, no tsy tena mahalala, na hoe tsy mahafantatra ny heriny, na hoe ny lanjan'ilay fahefana zay nomeny Jesosy azy. Anokana raha vao misy zavatra mitranga ao fiainana, ity mialatsiny ahako raha aty ilay olona. Ndraindraika misy karazan'olona amin'ny firy alina izy manofo ratsy dia ianao ny antsony. Pastera, tena mialatsiny aminao fa manakorotana amin'ny andro alina. Efa hita fa manakorotana mody mialatsiny eo. Mba hainao amin'ny 1 sasany alina ianao manofo ratsy, fa pastera nikotabaisinao. Tovy amin'ny olona tsy manana fahefana nge zany amiko, satria tsy takatra loatra ny lanjany na ny hery ilay fahefana meny anao. Any ka mandrinona, any amin'ny pastera manakotaba, tena mialatsiny bery pastera, tena ialatsiny fa tena amin'ny firy alina ty manakorotana. Efa hita fa mpanakorotana. Dia efa manina, misy inona rana bava ohatray koa fa misy olona efa mpialana aina. Tsy zandry pastera fa nanofo ratsy be aty, miroratra amin'ny lohako. Andriamanitra, mamindrafo mo amin'ny fatsifatany, tsy fatany hery ilay fahefana, fa tsy hoe tsy fatany izay ataony. Hainao, dia efa hoanao, eo ary, hivavaka hoanao za, tonga dia amin'ny anaran'i Jesosy matory izy dia tsy mieritreritra an'izany intsony aho. Zay ho aho. Za dia atoroko. Tonga dia matory eo aby zay. Vita. Dia eo ilay apirisiako anao amin'ity faliteny ty hoe fataro tsara ny hery ilay fahefana nomen'Andriamanitra anao. Amen na ve? Fataro ny heriny, ny abeazan'ny fahefana nomen'Andriamanitra anao, mila manana fahalalana tsara an'izany ianao. Amen na ve? Fa ny zava-misy rehetra, ny tsangan-javatra rehetra, ny tsangam-piainana rehetra dia manaiky an'io fahefana ao aminao io. Fa indraindray tsy fantatrao ny heriny sy ny lanjan'ilay izy, dia mahatonga anao miroso sy matavatra. Mahatonga anao tady varaotsana manoloana ny zavatra misy. Hitanareo indray andro, nisy olona anankiray tena tsy nanam-bola mihitsy fa te hody tany an-tanindrazana izy. Rehefa te hody tany an-tanindrazana izy dia nanangona vola nandritry ny fotoana naharitra izy mba handehanana sambo. Efa te hiona amin'ny ray aman-dreny, nefa te hody izy, tena tsy nangono ny vola, ka mandeha andro maromaro mihitsy eny ambony sambo eny, zay vao tonga tany amin'ny tanindrazana sy ny toerana tokony andehanana. Dia nividiny amin'izay ny be, falehiry fa nahazo an'lehibe. Fa tonga dia izao no tenenina, tsy maninona rangahy, rehefa tonga ny an-tranonay dia izay zava-dehibe amiko, ka iaretako, na tsy misy sakafo ara ty amiko, na tsy manana sakafo ara za, dia eretako ty, nefany ao anatin'ilay fividianana be, le fividianana lehibe efa misy hoe misakafo maraina,
misakafo amin'ny atoandro, misakafo amin'ny alina, mandrapatonga any amin'ilay toerana izay tokony atongavana. Inona ozy ianao? Isaky mivoaka ny olona andeha hisakafo satria dodomo. Sakafo ony eo. Izy modomiotikodiny eo dia matory eo ambonin'ilay fandriana eo fotsiny. Nandeha ny ray andro, lozany matory eo. Nandeha ny roa andro, natory teo ihany. Nefa rano iozy ilay olona niaraka tamito amin'ilay toeran'ilay zotra ny andehanana. Ary ianao maninona mihitsy ny tsy mandeha misakafo e? Mba miankatra ho amin'ny fiainana. Ozy nataony dia efa ahoana? Ka tsy manana volana izaho hividianako sakafo, efa roa andro noana. Dia izao ny tenen'ilay olona niaraka taminy. Ny sakafonao rehetrarehetra dia efa tao anatin'ilay vidiny lehibe ny vidinao iny. Andriamanitra, dia ahoana zany sakafoko efa roa andro? Za tsy nihinana mihitsy. Ainao satria naninona tsy fantana hoe efa tao anatin'iny daholo eny ny vidin'ny sakafoko efa voalohako. Ohatr'izany koa ny olona anankiray, raha rehefa manana an' Jesosy ianao, efa nandray an' Jesosy ianao, dia nasiany Jesosy siny hoe izay minona rehetra dia misy fahefana manaraka anazy, misy famantarana manaraka anazy. Ka naiza ianao, na ho any an-dafy ianao, na ho any amin'ny province ianao, na any ambanivohitra ianao, na any amin'ny toerana izay alehanao, miaraka aminao tsy misaraka aminao izany fahefana izany. Ao ve? Teneny ao zay. Farany indrindra, farana antsika izao toriteny izao dia ity. Inona ny fepetra? Tsy mitondra vokatra, tsy mitondra na inona na inona, ary tsy misy heriny akory ny fahefanao nefa rehefa tsy hainao mampiasa azy. Famporisihako amin'ity fahefatra ity, manana fahasahiana netsika ary ampiasa ilay fahefana foana. Amen ve? Izao mantsy nandresako lesona rehefa nampianatra ny tompo tamin'ny fanomanana ny toriteny. Na dia ny afatrafatra sy nanoalika sy mifona teo anatrehan'i Jesosy ary ireo demonia, dia tsy maintsy nanetsika ilay fahefan'i Jesosy hoe mivoata ho aminy. Ao ve? Dikan'izay dia izao azavaiko aminareo. Raha ohatra zany Jesosy ka niteny tamin'ilay demonia tao anatin'ilay olona izy, nareo koa moa dia efa kanosa zany fa sendra nandalo e. Fa nga zany ninona nareo? Satria vao nahita an' Jesosy dia inona nataony? Ry Jesosy anaka Andriamanitra vidinao, ampian'ny anay amin'Andriamanitra anao e. Aza dia mampahory anay moa e. Dia raha hoy zany Jesosy hoe calme, saingy mba mandalo e. Fa tsy hoe hanao délivrance satria tsy programmana délivrance mihitsy ny androany. Dia niala ve ilay devoly tao anatin'ilay olona? Tsy niala. Fa ambarantenin'Andriamanitra fa nampiasain'i Jesosy ny fahefana na dia fona ary ny devoly. Ry avy malalo amin'ny tompo, vao nanomboka nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny devoly dia ao ambany faladia tongotrika amin'izay. Nefa noho aminao tsy ao ambany faladia tongotra ara-baky teny fotsiny io, fa ndao hanetsika ilay fahefana, ndao hampiasa ilay fahefana. Fa na izy samy manetsika hampiasa ilay fahefana amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy. Isy fiatraikany ngeza be zany. Isy fiatraikany goava zany androany. Dia ianao io eken'ny fanaratsy, eken'ny aretina, eken'ny olana, eken'ny fahantrana. Ary ilay zavatra irinao rehefa piasa ilay fahefana ianao, hanetsika ilay fahefana ianao, ho tonga aminao anezany, ho tanteraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy anezany. Dia ity ny famporisihana farany. Masay dia manana finoana anetsika sy hampiasa ilay fahefana. Hoy Jesosy amaranako azy, indro efa nomena ozy ilay fahefana rehetra, na any an-danitra na ety ambonin'ny tany. Ao amintsika indray izany fahefana izany ankehitriny. Andao zasenao sa vonona anetsika ilay fahefana. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ho amintsika rehetra ny fiadanan'Andriamanitra. Hoy aho hoe izy fiatraika izay fahefana izay androany ka ndaontsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka anao ahako, manome voninahitra anao ahako, hideranao atombo fahatsara loatra ianao. Misaotra anao ary Andriamanitra ny amin'ity androandroany ity izay nomenao indray, ahafahanay mbola nandre ny hafatra. Misaotra Jesosy fa tena miavaka izao fivavahana kristianina izao. Tsy mitovy amin'ireo fivavahana be dia be izay misy ety ambonin'ny tany tokoa ny fivavahana kristianina. Fa tena fivavahana ombanina hery fahefana na avy any an-danitra ny ety ambonin'ny tany dia manaiky izany fahefanao izany Jesosy io.
tena misaotra betsaka Jesosy aho mankasitraka anao ahako misaotra anao fanampianarinao anay ny famarinana rena itao anatin'ny toriteny tokoa fa misy fahefana ny fivavahana ataonay misy fahefana ihany koa atao anatinay tsirairay avy asandrato ny tananao dia misaoran'Andriamanitra misaotra Jesosy fa nomenao azy amin'ny fahefana zany manana ilay fahefana ako manana ilay fahefana ako misy fahefana ty amiko manana ny fahefana tao amin'ny Jesosy io aho samy mivavaka samy mivavaka samy mivavaka samy mivavaka samy misaotra an'Andriamanitra olona spesialy zasy ianao olona miavaka zasy ianao misaotra Jesosy ho anao izay mbola misalasala na hoe mbola tsy tena resy lahatra hoe ao aminao marina Jesosy miantso anao anaty any an-tokantrano ary ianao raisy Jesosy androany ranabavy raisy Jesosy androany rahalahy raisy Jesosy ray aman-dreny raiso izy fotoana izao tsy hanenenanao na dia anio ary ianao na manapa-kevitra ho vonona indray an'i Jesosy dia hitoetra ao aminao izy androso ao amin'ny tokantranonao androso ao amin'ny fiainanao izy raisy Jesosy androany ekeo Jesosy Kristy tompo ekeo izy ekeo Jesosy ekeo izy ry havana ekeo ilay Jesosy raha men'Andriamanitra ny fahefana ampidiro izy hanapaka ao am-ponao ampidiro izy hitoetra ao anatin'ny fonao alleluia ao anatin'izany ihany koa dia raiso ny fanahy masina rehefa avy nandrainy Jesosy ianao dia raiso ny fanahy masina amin'izao fotoana izao raiso ny fanahy masina miomana fa hanetsika ilay fahefana isika miomana fa hampiasa ilay fahefana isika miomana manantena mino fa isy fiatraika izany isy vokatra izany androany ho resy démonie ho lefina ny aretina hiala aminao ny olana anjavina daholo lohan'ny aretina eto ny fanahy masina raiso ny fanahy masina rehefa nivavaka tsara ireo apôstôly rehefa nivavaka ireo mpianatra tamin'ny andro ny fiangonana voalohany dia tao anatin'ny trano izay niangonana no nidina amin'ny fanahy masina nirotsaka amin'ny fanahy masina dia samy feno fanahy masina izy rehetra androany ihany koa dia samy ho feno fanahy masina itsika rehetra raiso zany maro amintsika nanay fahafenon'ny fanahy masina andray fahazora amin'ny fanahy masina raiso afinoana izany ry havana aza misalasala ianao misaotra Jesosy fa efa nomenao anay ny fahefana manaraka anay n'aiza n'aiza ny fahefana izany androany dia inonay fa izy fiatraikany hitondra vokatra lehibe amin'ny fiainanay ny fanotsenay izany fahefana izany ny fampiasana izany fahefana izany dia hitondra fiatraikany lehibe amin'ny fiainanay rehetra amen na iza Jesosy na iza efa mino anao nandray anao amarino fa manana fahefana izay o Jesosy misaotra anao zay Jesosy angina isika amin'izao fotoana izao ary ilay tananao izay nasandratra ao teo dia raha marary ianao atao apetrao amin'ny faritra izay eninao fa misy fanaitainana any amin'ny vatanao any ho anao izay mahatsapa mbola fatorany démonie manofy ratsy ianao misy olona miara-matory aminao ohatrany manofy ratsy foana ianao isan-kalina miresaka amin'ny olona efa maty mandeha miampita rano maloto latsaka any amin'ny toerana misy maloto ho anao izay tena tsy mahatsapa mihitsy ny hoe ohatrany tsy tsapanao mihitsy ny fiadanana fa ohatrany misy alahelo foana indraindray raha misy alahelo tsy fantatra avesa fa dia mora malahelo ny fonao ataovy amin'ny fonao ny tananao
androany dia ambarako amin'ny fa mbola tsy miova Jesosy ny fahefana, tsy miova ny herin'Andriamanitra, raiso ny herin'Andriamanitra ary raiso miomana ny hetsika ilay fahefana ary efa be dehibe sahady tsy tamana vao nandalo ilay manana fahefana, vao nandalo Jesosy dia tsy zaka devoly zany. Zao proof famantarana fa eto izy manana fahefana isika, hiafatra ny fanaratsy dia andao anao androany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanafana ary tsy olona anankiray na roa, tsy olona vitsy amintsika fa olona maro andray fanafana izy androany. Ika fa maherin'ny devoly dia hiala aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala fanaratsy rehetra, voaka, miala, miala, voaka ao anatin'ny wangana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Didiko ilay fanahina, le fanahina, ianao izay manana fanahina, feno tahotra ny amin'ny hoavin'ny tokantranonao, feno tahotra ny amin'ny hoavin'ny fiainanao, raiso ny fanafana amin'izao fotoana izao ary, hiala am-ponao ilay fanantahotra androany, hiafatra izany dia hiala, lasa miala vangana. Miala le fanaratsy izay misy eo amin'ny alalan'ny nofy, le fanamanam-bady izay misy azay nofy ratsy zay raiso ny fanafana. Ireo karazana fanaratsy manambady anao, fanahy anaty rano, ireo fanana trombo, ireo fanaratsy manambady olona, miafatra dia mandeha, miala daholo fa miogotra vangana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny teneniko aminao Satana, nomeny Jesosy fahefana zahay, efa nomeny Jesosy anay izany fahefana izany, ary ianareo sy ny entanareo tsy maintsy mialo anatin'ny olona, ianareo sy ny entanareo tsy maintsy mivoaka anatin'ny olona. Anomboka miongotra le fanahy manakana fanambadiana ingany, fanahy tsy mahavany tokantrano, fanahy tsy matsanga tokantrano, fanahy tsy matsanga fanambadiana, fanahy be korotana, fanahy mifamosaviny, lasa, miala amin'ny anaran'i Jesosy, voaka, miala, titina amin'ny anaran'i Jesosy, miala, mivoaka vahangana, miala le fanaratsy, miala daholo devoly sy ny asany rehetra, fanamampahory, mampijaly amin'ny fiainana, fanamahatra, fanahy tsy mahavankarena, miala, voaka, amin'ny anaran'i Jesosy. Resy ny demonia androany, resy le fanahy mitondra lahelo, io fanaratsy izay mitondra lahelo ao fon'ny olona io, mahatonga ny olona tsy manana fiadanana, mahatonga ny olona malahelo lava, mahatonga le olona tadokivy sy amoy fo. Androany no fahefana men'ny Jesosy anay, mandidy anao ny fanaratsy miongotra ao fony ao angana, zao dia zao, migota, mivoa, miala amin'izay angana, miala ao anaty fony, miala amin'ny anaran'i Jesosy, roako amin'ny anaran'i Jesosy, titiny, miala, mivoa, miala ho zafa resy, may Satana androany, donana amin'ny afafana masina, amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io, misaotra anao fa ny fahefana menao anay tokoa dia ekeny ny hery rehetra, ekeny ny fanampahana rehetra, ekeny ny fanjakana rehetra, na ny fahefana atraiza dia manaiky le fahefana nomeny Jesosy anay. Ko amin'androany mamindra fo amin'ny olona marary, mamindra fo amin'ny olona izay misy aretina, mifona ho an'ny olona rehetra tonga eto ako, mangataka amin'ny famindram-pon'olona be atombo tsara,
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Midina ao amin'ny fiangonana any amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Mirotsaka amin'ny rehetra any amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Dia tiako ny loharanona rehetrarehetra migala amin'izao fotoana izao. Na viaizana vilony aretina. Miala ny aretina amin'ny vavony. Miala ny aretina ao amin'ny fony. Ny aretin'ny tension, ny diabeta, ny aretina vokatra ny fampisaviana sy ny voakanina. Le vonina amin'ny anaran'i Jesosy any. Miala ny loharanona aretina. Miala ny loharanona aretina. Didina ny loharanona aretina. Miala ny aretina amin'ny taisy. Miala ny aretina manaranaka. Voarako amin'ny andaran'i Jesosy. Ny kansera, ny fery, maina tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay amin'ny fahefana. Didiako ny aretin'ny kansera. Manjavona izany. Manjavona ny kansera. Manjavona ny kansera. Sitrana ny marary amin'ny anaran'i Jesosy. Mivady olana rehetra. Afaka fiangonana. Misaotra raika. Misaotra anao Jesosy. Misaotra fanahy masina. Ny voninahitra teo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Ny fahasoavana sy ny fiadanana ho an'ny fiangonana rehetra sy ny mpanaraka ny fandarana. Misaotra tompo tsara indrindra. Amen. Ndao hitehaka ao an-tompo isika. Mialohan'ny ialako eto amin'ity pilipitra ity dia mba hanamafy ny filazana izay efa nentina nomboka tamin'ny herinandroany ny tenako. Araka nefa nanentanana antsika hoe manana ray aman-dreny izay miany fanahintsika, mikely aina mampianatra antsika sy mivavaka antsika isika dia tsy iza fa ny pasteur Randriana Evravel Adolphe mivady izany. Nanentana antsika ny tenako tamin'ny herinandroany araka ny afatry Paoly apôstôly tao amin'ny epistiliny romanina hoe meo aja ho izay tokony ho tsaina. Manana an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo tsika ry havana ary misy vanim-potoana tena hoe mety izao anehoantsika izany fanatsahana sy fitiavana an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Satria tonga ny fotoana tokoa izay ankalazantsika ny tsingerin-taona izay naterahan'ny pasteur Adolphe tamin'ny 2 ny volana avril teo ary ny pasteur Daniel kosa amin'ny 7 ny volana Mey izao. Tena andaontsika miavaka ty indray mitoraka ity. Hoy aho hoe andaontsika aneo amin'ny endrika hita maso mihitsy fa tena mahay manaja isika ry havana. Satria ao am-patoko ny fahaizana manaja mantsy dia misy fiatraikatra ny tontolo ara-panahy zany ry havana. Misy vokatra goavana tsy takatry ny saina ao amin'ny fiainan'ny olona izay mahay manaja ny ray aman-dreny ara-panahy. Ka amin'ny alahady fa 9 volana izao amin'ny 9 ora, amin'ny 9 ary amin'ny 10 ora eto amin'ity toerana ity dia atokantsika ho andro hiara-patsika an'izy mivady ny amin'ny natsatsaranizy ireo ny tsingerin-taona izay naterahana. Hitondra ny profita maso isika ho fiara-patsika ary koa fifaliantsika omentsika an'izy ireo ho ataontsika amin'ny valopy izany. Fa ankoatran'izay koa fa dia hivavaka ho an'izy ireo isika ho fanajantsika azy ho fitahitsika ho an'izy ireo. Amen na ve? Ka samy miomana dia izao hoy aho hoe tsy hanao taka ny fiteniny sasany mba hoeto izay mba tsy rambony tanana fa hoeto ny tsara indrinany aminao. Omeo an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo fa fitahiana ho anao eo anatrehan'Andriamanitra izany. Koa samy miomana dia izao eny na ho anareo izay mpanaraka fandarana betsaka tamintsika mpanaraka fandarana miantso anay nahita soa nandray fahasoavana be tamin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Atao izay fomba ahafahanao mankasitraka an'izy ireo any koa amin'ny alalany izay hoe hiara-patsika an'izy ireo noho ny amin'ny natsatraran'izy ireo ny tsingerin-taona izay naterahana. Ka dia samy ho tahin'Andriamanitra tompoko mirary soa mirary fitahin'Andriamanitra ho antsika rehetra. Isaorantsika pasteur Claude ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny amin'ny fampaherezana rehetra. Isika kosa dia ndao hiaraka hitsangana amin'izao fotoana izao ndao ataontsika ity hoe fahefan'ny lanitra dia tena hoe hiara iaikitsika androany hoe tena fahefan'ny lanitra tokoa nomeny Jesosy antsika androany. Izy miasa
olon ray tanàna fa fiainanao dia misy magagana anisaka mena rano atositra kosatany iarety mandringana saika mono nangonina lamba fa tsy tamana esfaefana diekta olon ray tanàna fa fiainanao dia misy magagana anisaka mena rano atositra kosatany iarety mandringana saika mono nangonina lamba fa tsy tamana samy makatoerany tompoko dia raintsika ho zava-dehibe mihitsy ny fotoana nytondran'andriamanitra antsika androany amin'ny maha-mpanompon'andriamanitra dia miorena tsara ho an'andriamanitra isika ary manana filona fa isika mpino io dia olona manana fahefana asa manaiky mihitsy anao hoe ny divoly andihy eo anylohanao ka mpahory sampijalanao mandavataona fa isika manana fahefana ary ny fahefanananantsika dia tsy maintsy akeny divoly fomba ny manohatra fa izy tsy maintsy resy satria efa resy tamin'ny alala fahafatesan'i Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana izy efa voaringana tamin'ny alala fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana izy ary zay rehetra manana Jesosy ary mino fefatsaka tamin'ny maty Jesosy dia mpandresy tahaka an'i Jesosy ary raha teka mafibe ny amainina anao aleloia hitsaka antsika amarana fotoana tompoko tompoandriamanitra tsy to rainay mandrakizay isaorana ny anao zay nitondranay sy nitarika anay tamin'ity androandroany ity isaorana ny anao zay nampafantatra anay ny marina fa indro ny olona rehetra dia olona manana fahefana ka ny faneratsy resinay amin'ny anaran'i Jesosy ny olona nanentina dia azonay foanana amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fiainanay dia azonay tsofina rano ho mpandresy mandrakarivo amin'ny anaran'i Jesosy halleloia amen dia sabotain'andriamanitra teo tompoko